Kora FM manolotra anao. Iandrangotra. Nosoratan Rakotoary Malala toky amin'ny aina na anaty orako FT. Ary mampionona La Rakotoary Soa ilaina zoto Naomi Ralala ary Liva no anome aina ny tantara. Nandray feo sy nanatotosa miaro fi. dia nanao namafy ahy zany sady mahatsiaro hoe reraka mafy zany fatako zany. Ay za re ty toerana misy aty Otry tonrehatra indray le jiro kely nefa efa elaela zay no maty fony. Ary misy fikorarin'olona maromaro mamindro zany reko mandeha any velany any zany. Izay faombaravaranao angamba mba toa miatoko. Izay fa misy manokatra le varavarana vibe. Ary misy olana tosoko ireo olon-dratsy ireo nitsirara amin'ny tany io. Eny fa misy manatina dia iny fa matindray le jiro. Matahotra zany. Ary toa mamany fatorako ne izy zany. Olona monjy avy sa ahoana. Ary toa lasa vetrany vaovao le fatorako. Eno itiana vetrany koa le varavarana vibe. Zany izy raha mba niteny mihitsy. Tena maty lasa. Marary amafy ny tanako. Sady nona be zany. Kay. Fa izy no tompoka azafady indrindra. Mba afaka mamaly avy Ka na olona zaikanao hatramin'ny lokona akanjoko aza moa tompoko. Inona moa no fantatrao amin'ity hevitra maizina be tsy fakahitany ity? Hoe, io fandrehitra le jiro. Ary toa le adalala aty sa? Fa adalala ahoana koa tsy azoko. Adalanao ahoana? Ny fitadidiako ve ny tsy ao tsara sa tena le adala tena tanàna teny ty. Nefa toa ohatran'ny salamasaina tsara indray izy zany raha zany firesana zany. Sa mbola moto mitapy ihany? Dia raha mbola adaly ty dia ahoana raha finoany ty ato Inona koa no nahatongavany ty ato? Afaka mba milaza amiko ny anaranao ve ianao dia mba azavao koa le hoe adala fa tsy azoko. Maîtresse Vero Tena tsy nisy tsaronao tokoa ve? Tena efa salamasaina tsara kosa rangaty So fa misy anao nampafantatra ny zavatra nitranga rehetra. Fanontaniana mbola tsy voavaliko hatramin'izao zany. Fa ny mahafantatra ny Maîtresse Vero aloha za kosa hiraka no anarako. Alohan'ny ilazako izay zavatra fantatro aloha dia mahaliana hoe inona ny antony andinanao atoko. Raha veriko aminao zany fanontaniana zany. Satria tsika izao no miaraka midy ato Marina zany, miara-midy ato sika saingy ny ahy kosa mazava ny sangany seho fa ny anao tsy fantatro. Eny andraso aloha ary lazaiko anao no nahitako anao sy ny fiainanao tamin'izany raha tsy tsaronao Mazava tsara amiko fa misaotra anao. Izao angamba ny farafianantsika riraka. Tsy hamenatra ireo olon-dratsy ireo mihitsy ny hamoana antsika. Aza mbola manary toko be ohatran'io aloha ianao ry Vero Ianao moa mino an'Andriamanitra? Tena mino tokoa. Fa ahoana? Mino ve fa hainy atao ny zavatra rehetra. Raha toa mino ianao dia tazony zany fa hainy atao ny manafaka antsika. Ary toa misy vy misokasoka zany any iraka ao amban'ilay varavarana io dia misy vilia anankiroa misy manasosa iny. Sakafo zany io? Dia ahoana? Hohanina ve sa zany fa tena efa nao namafy? Matahotra ihany ny hinana azy ity ka. Efa samy mifaty andro izay dia aleo maty voky. Aleo hohanina fa raha misy pozina araka ny fisainanao ty dia mino koa fa tsy hampaninona antsika zany. Marina be zany. Andao ary hivavaka aloha dia sakafo hivavaka isika. Tompo, saotra anao ny amin'reto sakafo reto. Dia taio mba ho tonga nofo, ho tonga hery, tanjaka ho anay. Amen.
Amen. Mahazo toary ianao. Za raha sika tsy mifatotra tsony. Mahazo tokoa ianao. Tsotra. Dia inona izany no atao riraka rehefa avy eo? Iandry vasika eto sa hitady hevitra? Hitady hevitra nefa dia hevitra inona? Ao hoe riraka? Ary soratra inona daholo reto amin'ny feanao tarafin'ny jiro reto? Tena azafady aloha fa short ny anaovanao dia sendra tsy palotra ny masoko rehefa nikisaka ianao. Oay tokoa. Nga tsara kokory ireo e. Tao karazana nimero ana telefona izany dia fenao anarina amin'ny takosokosona. Taminao ilay tsy natsiaro saina izany mety nanoratsoratanao anazy ireo angamba. Mazava koa izany fa tsy hisy ho marina mihitsy ireo na dia iray aza. Ka namarina azy ireo, inona moa no azontsika atao ao? Ka moa misy telefona akory anandramana azy? Misy an'ity montre kely sady telefona ity anie aty amiko e. Tsy tikaritry ireo olon-dratsy ireo dia afaka nandramana raha azo antoka hoe tena marina ireo. Efa mbivitra koa nefa ny sharge-n'ity ka tsy haharitsela. Tsara kosa izany ka. So mba ho marina ihany fa aleo hoe tsapaina. Ho etatỳ aloha jereko tsara. Dada ve izao izany dia soratra amin'ny takosony ity. Aleo aloha tia no andramana. Zay kosa fa misonina ka. Allo dada. Ry, ary toa tapaka. Hoe, tena lany ity riraka. Nefa viazy no antoka efa dadanareo lela maly teo. Tena feo an dada ary velo le teo a. Hey. Enina moa izany fa dia tapaka teo aloha ny amin'iny. Loza koa izany. Ary misy olona manandrona izany fa avereny normal malaky aloha ny fihetsika sao dia akody azy ireo mitady hevitra ny ivansika. Marina tokoa izany. Andrasoary aloha iverina kisakiri ahy. Dia mivavahatra ny na dia any am-po azy ary vero a. Raha araka ny saritany nomena zany a dia eto mijanona ny fiara. Dia mbola misy ditongotra adiny 8 be izao. Izany hoe efa ho tapakandro zany ny andeha tongotra makivaky an'iny amin'ny foana sy loha sahy iny. Amin'ny filma izao amin'ny 12 toandro. Tena maizina izany vao tonga any raha izany ko. Eny e, efa nekena safidy moa izy ity dia tsy maintsy tratra ny tanjona. Ary aleo loha apetrako amin'ny tsy garazy akaiky itsy ny fiara dia avy eo mandefa mbola lafitezaka ny dia atao izany ko. Zay, so kosa aloha fa mba tsy dia tena sarotiny zalahy sady vao nahita an'ilay karatra tena naiky nijanona amin'ny fiara sy ambona azy tsara ko. Fa tena kôdikôdy be ny olona ty a. Aiky izany fa any akodaoda any. Ary aleo somary afanganina ny ty fa sady mbola lalana tsy fahita no aleno lavitra. Nisy lalana tonga any akaikikaiky any ozy ry zalahy teo fa vao heritaona tezany tapaka ny tetezanao dia tsy afaka liantsony any. Mba tanàna dezaka korangady izany ka. Aiza moa tsy anjakan'ny olon-dratsika. Nefa tena ambarany tao amin'ny ministera fa misy polisy vitsivitsy mipetraka hono aty. Tsy dia misy tanàna firy nefa treto ny tazako ka tokony voafen'ireo mpitandro filaminana ireo na dia fitsy aza ry zalako. Tsy fantatra nefa izay tanàna ny aloha any ka. Aza manafa na maty aty azy ianao ry vonivadiko dia tsy maintsy hitako ary faizoko izay nahafaty anao. Ary raha mbola velona ianao soamantsara kosa ery hiraka dia tsy maintsy hitako naizanaiza misy an'izay. Mba mandroso tsara iny ve ny fijerinao an'le fikambanantsika mpanao asa soa io komisera? Mandroso tsara aloha e. Ay kosa. Maro ny olona mahita vokany tsara sady mba mahatsiaro maivamaivana miatrika amin'ny fahasahiranany e. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra. Fa na izany aza tokony hitomby ihany ny ason'ny fikambanana. Tokony hitomby koa ny ekipa miasa aminy. Mila manatrika amin'ny fivoriam-betsika satria zava-dehibe tokoa no lazainao a. Fa makasika ny valala voatango any manana menaka ve any endasana azy sa tonga dia endasina manta amin'ny rano ihany? Milazan'izany tokoa ianao fa nisy olon-tenan'ireo olobe titao tanàna ny laza fa ilain'ny fokon'olona nataterana ny dinapokon'olona efa nifanekena teo mason'ny mpitandro ny filaminana ny olon-dratsy namoniny avandry zareo e. Inona izany fa nampakivitra raisina? Izany ve? Le vahoaka koa nge tsy azoko e. Efa azo ny olon-dratsy dia tokony olona fa ilamina amin'izay ny tanàna fa tsy mbola manasary-javatra ihany. Tsy feranao amin'izay mety ho foto-kevina ny fokon'olona komisiera. Mila mahay manambitamby azy ireo fotsiny mba ilana amin'izany resaka fitsaram-bahoaka izany. Ka toloro Beaumont biscuit ny ankizy dia alefa ilalao any ivelany komisiera. Tady dio fa any aminao anie ny vavabasy no mitodika e.
aza manolo bato mafana fotsiny fa tsy sitrako Jehovah zany. Ekeny zany fa mba halaroinareo lango koa variana azy ireo hoe tandreny fotsiny so mahakofina azy ka hiteraka zavatra fandray. Itombo asina ny asa sofanao tsika. Tena efa ela ihany izay nandehanako izay fa mbola tsy nahita na dia tamingana trano ray aza. Toerana mangadiady sy babangona no hitako. Ary sao dia sanatry diso lalana ary aho. Andraso mihitsy aloha rangahy ankinety amin'itsy vato ito sady makaina no mijery saritany ka. Ny andro koa dia efa maizina sady. Sady mba nararotra sakafo kely aloha fa efa ramaka koa zany ka. Zaraza mbola misy aloha no hohanina. Ary andraso hoe mba jerena le olona ny antso teo hoe nanao aloha fotsiny iny dia nitapahany. Ka tsy azoko nge maninona le olona manany anoatra zany e. Ampiretina aloha zany nijery ny telefona nijerena ny sary sao dia ho diso lalana tiako. Ody ary misy soratra ny dia vady zany e. Sena manandaro tele jiro ny taratasy dia ohatran'ny tsikarotro. Rasy hoe inona hony? Amboimiampanga. Amboimiampanga hony? Mazava zany fa efa tafiditra ny toerana fa ny tanàna sisa mila jerenako. Ka tsy tokony andamy fotoana andalina be ny sarotsony azy zany ko. Aloha tonga dia manaraka nyty lalamasaka ty dia any aloha any teo. Aleo sady mandeha mihinana nyty mofo ty zany ray zany. Rasy hoe nahatazana haliko atelo aho nanandrify an'ry tsilobe misarimotresany ilany kininitsy. Andraso lovinao navetrany ty jiro ty sao dia olon-dratsy ray ako ao tsikarana ny fisiko. Reo sanatry hoe dia olon-dratsy tokoa hoe. Nefa ratsy zany ray dia inona no ataona dia akodakoda ty amin'izao orosao. Sa hoe tsy olona zany le hitako teo e. Alok'olona anankitelo be zao mihitsy le tazako teo fa tsy mandraingy amin'ny masoko ka. Aleo mailo tsara ihany fa atao manomboka henoko ny entony tsy filaminana aty Apilamina tsara ny toetra raha dia aleo mena baiko ihany ry miaramilako mba hanaraka aty. Asiako miala ny zoro zalahy na rapitsy maraina dia mena azy fotsiny toro lalana. To tsy tazako tsony hoe nihetsika na lasa na ohatran'izany le zavatra teo. Dia ohatran'ireny tsy nisy ireny. Sa aleo ranga ho atom-badika ty vody azy be efa mainy ty aloha dia andramana torana ao anatin'io rehetra io ary aleo alefa amin'izay ty vato ty. De tena tsy misy zavatra mihetsika hoe. Aleo ranga anatonako eny dia jerena fotony zava-misy aho. Tena marary ahy mihitsy reraka izany lohako izany ka sady nona mafindray ahy zany. Na zaho koa aza ny mba nona ohatranao hoe saingy mbola eto ampelantanana sika izao dia tsy afaka manoatra. Vero tao vao mihetsika ny aza dia misaka mitady rotanango koretikorotam-bibe tompony reto. Fa ahoana zany no lasa nanjary nisy an'ireo teo? Mety sika natory avy nihinana le sakafo iny angamba no nanamboarany zareo an'ireo. Sika ny tonga dia samy tsy nahatsiaro izay ambonin'ny tany teo e. Zaro to ohatrany hoe nanofo fotsiny dia nofo teo fa lasaiko fa tsy eto tany tsony ahy. Dia tena tsy afaka mihetsika eto mihitsy zany aho. Hainy zany. Vao moroso aho dia mikoriana moramora koa le vy be. Sady maty avy hatrany raha io minjera tokatoka. Ary misy zavatra kare kely voatsapaka ato ambany ato zany vero. Zavatra inona? Raisy hoe dia jereo fa zara aza mbola tsy maty io jiro kely io. Ahoe batery ana telefona le efa tena tranainy be reny ty vero. Efa tena rafesina be mihitsy izy zany. Atao tsikinina moa zany e. Ngazany azo hanina sa azo amahana faravarana. Raha afaka mihetsika ianao ery very dia atsy aty le montre kelinao sady misy telefona iny dia ataovy tsara tsy pitsara so tsy ho azoko ka ho losa. Ka ataonao inona nefa e? Angamba tery miady amin'izany iny ka. Andramana rery very aloha fa atao daholo any izay fomba rehetra vahany olana e. Tsy maintsy terenay sokatra ny sarony iny dia alaina le filina kely mitondra n'le herinaratra ao dia andramana atao amin'ity aloha sao mba mahavelona an'le telefona ihany. Ianao tokoa angano mahay an'izany ko. Andraso alaiko ary.
dia tatazo tsara fa sao dia latsaka dia izay ny vita. Manisa 3 aho dia alefako. Isa, roa, way, tomaty indray ilay jiro kely. Fa hoana koa ary izany. Sanatria misy kamera avy ato dia mahita ny ataontsika. Atsy-pazy fa hoany fotsiny rangary vero a. Dia kendreo fotsiny mba ho eto amin'izany vavako miteny izany ny voanao. Ao fa somary isioko foana dia repireo tsara fotsiny le feo a. Ay, ao ary. Alefa ao ary le sikanao e. Iny ary alefa ba. Voray ve? Kay! Nataonao mafy be loatra le izy. Tonga dia vao mafy ny vavako. Voray aloha dia izay ny zava-dehibe. Dia ataonao ahoana izany ny anao an'iny izao? Isan'ny taranja tena nakafisiko vavehako tsara ny resaka fisika tany an-dakilasy. Mandra-pirehitra ny jiro aloha dia izahako vahana forsety. Tandre miandry iraka fa manenitsy mijanona izany vy eo ambony ao izany e. Sao dia mihetsika mahery loatra aloha ka hampianjerana izany eo. Ao fa miezaka ny tsy mihetsika re a. Izay kosa ny fa miala le sariny keliko. Fa mba aiza ary ny toerana misy atsika ity ry iraka. Fa tianao ary ve araka ny fitantaranao nefa valifotaka tetiko za indray no anontaniana ho an'izany. Misy olona tamindray izany ry iraka. Izao afenina aloha ilay zavatra teo. So miditra aty izany kooloza. Aza hitako tokoa fa misy kamera ato ka hitandry zareo isika manipy sy mitata ilay telefonina kely iny izay vao tena loza. Mangina aloha ianao dia aleo hiteo izay zavatra miseho. Mody manao reraka be foana dia matory. Dia hiteo izay ataony rehefa tafiditra ato. Tsisy ninina mihitsy ato e. Naso amin'izay ary hoe ampiretina ny jiron'ny telefonina. Ohatray marina. Fa raha inona daholo reto? Raha azoko tsara zany dia nisy olona mivonoana teto ary tsy disy fijery fa tena olona le aliko atazako teo. Dia inona no ataoko? Aleo rangalo irosany Eloanso dia mbola tratrany ny mpanao ratsy a. Oka aloha, misy karatra latsaka eto. Karatra inona izany? Karatra mampitsabo misoratra amin'ny anaran'ny Voanginirina Alsoa Mialy. Mazava. Afaka anokafana amin'ny fanadihadiny ity marika iray ity. Tsy maintsy anontany mimponina zany satria azoko antoka fa raha tsy an'ilay olona maty mivonoana ity karatra ity dia mazava ho azy fa any ny mpamono. Izany hoe raha mbola velona le rasazy dia mitombona avy hatrany ny ray amin'ireo. Sy nazakazaka madinidinika amin'izay fa maika anao ny fanadihadiana. Tonga ihany marina. Araka ny filaza mimponina dia ity trano be ity izany hono ny trano rasazy Mialy. Ary mbola velona sy mitsabo tsara ny mponina ety izy. Tena tsotra be ozy ny afo izay rasazy izay. Fa tena gaga fa mba ela ihany ny ainako fa tsy mampino hoe aty amintezaka be aty misy trano tsara tarehy fanaperana ohatran'izao trano izao ka. Marina na le trano natolotry ny fanjakanao maro-pakasitrana azy ny veriko tena lafatra iny mbola ratsy noho izao. Dia inona ny atao izany? Sy mandeha rangamy fotoana faloha tonga dia tsindriana ny bokotra fanairana eto am-bavahady a. Eo am-pandrasana mahita ny atiny. Ary iza koa izany mandefa miasa azy amiko izany. Lasy hoe fa tsy tia ve ilay numéro ny antsa iny dia nanao aloha fotsiny dia tapaka e. Tena izy ty. Inona hono izany ambarany? SOS Vero sy Iraka. Andriamanitra ô, tena Iraka zanako ve ty? Fa mbola velona ihany ve zany ny zanako? Aleo aloha mitony dia totosaina ny trangeto aloha sao dia mba mifanandrify ihany zao raharaha zao. Ineny fa misy olona midina amin'ny vavahady. Fa iza koa ary ty vahiny tonga tampoka ty. Nefa ny fifiriana taonay vao saika nomboka mihitsy. Komisera Rasata mandrainao Ramse. Inona kay le antondianao e? Dia zavatra maika be mihitsy angany tsy nahandry any amin'ny brok fa tena natonaty mihitsy. Fangaro motsitra n'le rasazy tiako. Nahoana misy olona telo ato nefa lazain'ny olona hoe rasazy rery no ato.
Kolonely Tomboasina Fiantso tompoko, dia miaraba anareo. Tonga dia mifampijery zareo. Afaka telo ilay aloka tazako taria, dia telo n'olona fataniko ato. Mino Andre matoa-tsaina fa resaka filaminana ny resaka tianao resana amin'ny komisera. Marina be ny teniny fa tokony any amin'ny Brown nareo no miresaka azy zany. Fa mpitanana aloha ny tenako mitantana ny fiangonana be vao vita ihany io. Mino fa hitanao satria moron-dalana Fa mahafantatra anareo tompoko. Sangy tsy anareo mihitsy ny tiako vatarina fa za Tondriambavy lanitra zato zovo moa dia iza. Zay re anao rasazy kolonely ary vao mahita dia tara vetrany. Aza miteniteny foana eo koa re komisera. Tsy azoko tompoko hoe ataonao inona moa zany momba dia inona koa ny mahalinanao amin'izany kanefa dia mpitandro filaminana sady efa ambony tokoa ianao ka tsy tokony izay retady dokanga aminao ve ny resahanao. Sanatria akory ihany na ifandaratra kabary aminareo no nataoko hoe tsy ihany irahana, fa tena resaka tsy filaminana tokoa araka ny teninareo. Ka hono aho komisera, menao efa mba hita sy tsikaritrao ve na dia sombony amin'izay mety ao ambadika ilay dian-drangotra. Ampolo taona n'izay ny nesako teto fa niala maina andre matokolonely ajaina. Niala maina sa mini miala maina mihitsy? Oraka tia atao vatravatra be ninao zany tompoko fa sao dia vavaka re aloha tsika mba ampitony resaka reo eto Azafady tompoko, efa voko vavaka tsara zao hitanao zao pastera fa aza manafony ianao. Misaotra anao anefa na dia zany azy. Tony ary tena stable tsara miresaka aminareo. Fa kosa mangetaheta te alala marina ka mikaroka ny rano afahany zany hetahitako zany. Hono arasasy anisy ty karatra ty. Ohatra marina tena anahy iny losako zany fa taizara ny nahitany azy. Tena tsy misy fahamalinana mihitsy koa anery rasazy zany izy. Sarotra be angam mamaly azy teo ny tosataikatra be daholo nareo. Fa taiza tompoko ary ahoana ny nahitanao iny karatra mahampitsabo ahity. Ay mahalinanao teo amin'ny toerana izay namononareo olona alina tia ny tazako. Olona ratsy efa zadra raha ihany nareo sangy tsy mba mailo mihitsy amin'ny fihetsika sao amingana. Ai tena tratranina finina marina mafy. Enina koa ry ty zava amin'izao androany ty fa ahoana iny rasazy mpamon'olona hoana koa ianao kanefa dia olona mahery fo amin'ny fanohanana ny asan'Andriamanitra azo saronana amin'izany mihitsy le ratsy atao ka. Arono eny tompoko, inona koa raha tsy mahadiso le fivoriana saika ataonareo ato anaty efitrano feno lakroa mainty mivadika sariny dia voly reto. Ary mitetiky ny hetsika mahery ho azy ny komisera. Adinonao amin'ny fa kolonelina ny eto anoloanao. Tsy misy raraina ihany izay maha-kolonelina na tsy kolonelina nylazany koa lesy. Paster, ay dragona masika be le saika hivavaka teo mba hampitony tsy rarako lity zany ary aza miseho be fa efa ny eto imasina eto fa efa nomeny ny satany asa ho anay ny fanalahidy ka tsy misy tokony hanavongana anay zany Zay marina. Vetivety tena nahavoaka basy ray avy reto. Ary inona daholo ary ny zavatra mipotra eraky ny rindriny reny. Karazana vango be dia be. Losy ty marina fa mbola tsy nahita ohatrany tia. Basy ray ve moa ho aiza amin'ny basy telo ny fahaiza mandamina no entina miady ny baiboly. Aleo aloha mody milefitra dia olo andray mitady hevitra. Andre mato kolonely ajaina manajanao zay ka hoana mbola ho be saina sa tsy vanonareo sady fanetry be ny firenena. Anio aloha no azonareo fa tsaro fanao fatonareo aza zao dia tsy anaiko moramora foana n'izany miaramila ekipako. Olo le fa izotra ho any amin'ny sapana ny dian-drangotra moko mbola be vava ihany kifita hoa. Adinonao anga fa efa firifiry re ny ala nenina nandrava ny tambazotranay fa ny ala maina daholo. Tsy fantatra tokoa ngamba ny herin'izany satany asa zany Tena dia volofelo reto marina. Minao tompo fa fitazanao raha miaramila ny Eziptianina miaika ny miaramilanao reto. Tsy ho fahafatesana ny no anton'izao fa fanehoana ny voninahitra. Amen.
ary tsy ndromy an'le ody vavony amin'izay raha sazy de entina ho an'ny amin'ny boatin-drakitritsika telo zany sisa tadiavina de fenonisa farany isa farany ahoana kay ary eny zany atsindronareo zany kay fanazany ay olona malefaka kely anitra ary andao aterina amin'izay fa maika hitady ny olona telo farantsika menona ny isa enina dia tratra le isa enina miveriny telo 996 666 mampalahelo zany tantaranao zany dia mba ahoana ny fihetsem-ponao na rehefa maty le fofombadinao nefa herinandro tsy ahatonga avy mary azy azafady aloha fa lasa ohatra no hoe mamofotamandry zany ka raha sitraka ao dia valio raha tsy moa dia tsy maninona re zany inao koa mafy aloha tamin'izany sangaraka ilay nolazaiko anao teo dia tsy fitiavana tena vokatry ny fona iroany izy fa resaka ny samy lehibe tany na zany azy aloha efa somary zatra azy ihany na dia tsy tia azy ary zay no nahalelovako azy raha nahary fa maty accident telo fofombadiko zay neny mahatonga ny maro miantso hoe madame Vero satria efa maro nalala fa hivady zay dia tsy afaka tsony le anarana mahamadamana dia tsy tanteraka aza ny anay tena mampalahelo ahy le tantaranao ny andray dia tena zaho mihitsy ny tsirototra amin'izany resam-pitiavana izany na dia nandrisikahatra any ary dada sy mama fony fahavelony lasa zareo tamin'izany hoe tokony hanambady ho ny afa efa tara loatra ny any efa dia ny fandalinana baiboly hatrany no masaka tato tsaiko ka tsy namelako raha tsy vitako hatramin'ny farany ohatray marina tena restory agnamby Vero zany fa tao nanakipany masony tena natory mihitsy Vero to lasa zatranao zany so dia zany ary le hoety ny fahafantarako fa tsy mbola nahanambady zany izy dia tao nanjary nampitsimoka ny fitiavana tato anatiko fitiavana ahoana nefa nahoana ny dia tsy efa karambady sy mamaky ny ariko ny fahafatesana vo mitsimoka sa fitiavana manao tsipaky ny miala inara-baky teny eny ny fahalalako ny fitiavana aloha dia tahaka ny nanehoan'i Jesosy Kristy ny fitiavany zanak'olombelona eny fa na dia efa teo ambony azo fijaliana azy izy dia mbola nanehoan'izany ho an'ilay tsy olona niaraka taminy teo ihany zany no midika fa mahiry fitiavana eo masika tsy hetoaina ary tsy tafaritana sy rarana fa maniry amin'izay tiany andrina mamaka amin'izay tiany androm-ponana engany ka izany fitiavako azy zany no anampy andresiny eo ny maro anoloanay satria na dia ny olo maro aza tsy mahavony ny afo ny fitiavana nefa izy ve motia za zany efa mandrehatra fa aza zao sy any am-pony any raha mba hitondra ny fanilo ampiretaretaan'le fitiavana ary misy feokiraron'olona maromaro tamin'indray zany tsy mery mihitsy fa tonga dia rehavy hatrany ato mety hoe lozom-bato angamba ty toerany ity dia manako be izay zavatra amikodina any ny aza hitako ka izao ny fotoana farany havelomana izy Vero engany ka mba ho diso ny eritreritra iraka fa misy inary Vero ataoko fa mbola tsy mahatsiaro foana ianao jereo no aty olona aveo manaloka mainty be etsy anjorotrano itsindray aizany Vero le tsiry koa ane maty indray dia maizina be tsy fakahitana mihitsy ato aiza ozy ianao jereo maharitra indrindrina manaraka ny varavarana iny dia io misy mitsalany be io tokoa fa tsy kiarotro ary tsy mahatsiaro tena angamba matoa tsy mihetsika mihitsy sa maninona riraka sa sanatrika efa maty dia ho sanatria tokoa ve riraka ohatrany hoe mikofoka azy izy ane zany sa voalavo indray zany za koa ary maheno an'izany fa tsy haiko na izy zany na voalavo araka ny lazainao io fa nirehitra indray ilay jiro tena rangaha mihaja be ty riraka fa nanina n'ireny tsy valahary indray ary ty tena hodiny miaraka amintsika ty tena olona tsy vaovao amiko ane izy zany Vero hoe dada tena i dada ve io
aza miteny mavy aloha zay riraka. Faly fahitako ny zanako. Dada aza mihetsika mahery aloha zay. Efa mimikoriza mitady anjera am'izay ane le fibe ambonin'izay io i. Tandremy tokoa riraka. Ka dia miana mafy be anao any ry dady. Dia hiaraka ho faty aminay koa ve ianao ry dada? Fa nisy inona ny tonga tiako ianao? Lalan'Andriamanitra natao nifakahitantsika izao anaka. Manana heritsaina fa mazava ny adedeantsika manomboka eto. Ary aza manana reo fa hampiasa izay farafahaizako hanafotana ny antsika. Eny na ny ainareo fotsiny aza dia zava-dehibe amiko rehefa avotro. Tsiry dada, na isika miara-maty na miara-velona. Aza miteny tsony ary sefa efa manomboka amin'rehetra mibokotra akanjoko hoe efa misy mahita zany le zavatra. Fa zavatra iny zany tompoko? Shhh, aza miteny tsony ho anareo. Aleo andray ny ady manomboka eto. Inoko fa mahenao tsara nareo le tsokotsorika reto a. Misy fiovokany amin'le jiro mainty kely mipiketsy amin'ny rindrinitsy ry zalahy. Io tokoa fa ahoana ary ny dikan'io dia iza ny nametaka azy ireo ve? Efa misy ho efatra no mipetraka amin'ity efitrano fivoriana ity. Angamba lalàny ny zatra izy. Vao efa avolety ireo raha tsy fantatrareo. Ary tandremo mikitika na manala azy ireo fa voatanan'olon-kafa akoatran'ny ihany mikitika andreo dia mipoaka avy hatrany. Mazava mbola tsotra aminareo a miteny izany fa tsy tiako ho lasa lavelona miaraka amin'ity trano ity nareo. Fa tsy feo an'le kolonelin-dozy iny ve zany e? Ary ahoana moa tsy nahatahantsika an'izany fitaovana izany teny aminy nefa ny akanjony rery sisa navelantsika teny aminy na ny basiny aza nge mbola ray daholo e. Averiko aminareo sao dia tsy fantatrareo fa anisan'ireo tafika anazy fankasitrahana tany ivelany. Karaha izay tambazotra kelinareo io tsy ampahafirin' izay ady efa nataoko tany Rwanda. Azonareo zany mba hatsotra ny toejara dia efa ao sy avy alao izay telo mianaka hiala tany dia milamintsika. Raha tsy moa dia bokotra ray fotsiny ko tsy haiko dia velo maritany fa ety ianareo no mpisantatra ny afo be. Fazava dia ahoana zany zareo aza be efa tanan'ireo ve dia vosotra indray. Dia ahoana koa izy ny lehibetsika raha tsy tratrara-potoana le olona enina farany sisa tsy vitantsika ka. Afinjenareo eto amiko ete. Tsy misy manaiky lasa lafeniny izany eto fa manisa telo aho dia miaraka amin'ny desambikiny eto amin'ity varavarambe ety itsika. Ay, mino afahatonona tsika eto. Dia ahoana zany? Zay sa maty hanofo ny lambamena rasazy. Ay kosa mbola miseho be saina. Raso any. Rasazy aza mierika tsony. Ao isa, roa, telo. Ndao. Tsy nisy naninona vero nareo e. Somary atsangano kely aloha fa seviako zany ohatra ny vika kely. Eo ary dia mitsangany e. Enzana aloha reny koeny amoriana faharoa ve no menjera makaty. Soa raha fa mbola tsy navelany satany azo fatsika fa nasiany karazana tadio mahery zany ny tsenatsika dia nanamora ny fianjerana taty ambany taty tena tsy mampino. Dia ahoana zao ty trano maikila firehatra ity? Maro nefa nafody tavela ao e. Indrindra ireo fitaovana fanomezakasina ny lehibe atsika. Mino aho fa hitany any amin'ny tontolo fanahany reny zava-asio reny e. Mino koa fa fatany tsara le kolonelin-dozy iny. Fantany hoe inona vanina sy naravany trano fireketany. Any aminy aloha ianjerany adezeran'ny satany asy e. Aleo atsoka avy hatrany ary ireo polisy roa mpanampy aho dia amonjany fivoriantsika mba halalana ny hevitry ny lehibe atsika. Mety mihitsy zany. Allo, mila makety ambodisana reo rolahy zao fa misy asa maika be. Tapitra. Ka andao ary aka mifanamina mainty any amina tany dia roso di e. Mandany nareo dia eto ny hafa za tsy maintsy miandry azy rolahy eto so ifandiso hoe tonga dia any mihoana. Tena mba mahavalalana indray ilay akanjo misy fitaovana elektronika be anaovanao kolonely tsy mampina hoe mahavita zavatra maro nefa dia toy ny akanjo rehetra ihany izy tazanina ivelany. Eno na za koa aza eto tena vaka dia vaka. Isan'ny fitaovana vita amerikana izy tony. Namako akaiky izay nanome anasy nampianatra ny fomba fampiasana azy fon'izay tany amin'ny ady tany ivelany tany. Tsisy mahatsikaritra izany io indrindra fa mbola aty amin'ny tany andalam-pandrosonotra antsika. Dia hono na nahoana izay le tsy mataotody reny
maty sahony efa hainao koa azy aloha dia nisy nysaotiny ala ry zareo zany saingy mazava raha zany fa raha tsy azony afo tamin'ny fipoahany reny dia tsy maintsy ho tapaka satria avy dia avy ny efitra nametrahako an'le bomby iny enganeka mba ho fongana any fa fanitry be ny firenena miandry aloha tsika dia ho hita eo zany hoe mila mitady fomba ivoana ato amin'ity losoka be ty aloha tsika amin'izao dia ahoana isika samy tsy afaka mihetsika firy ty fa taotovan'ny reto vibe eto ambony reto ange mangina aloha fa rasy aloha ohatra misy feokorarin'olona maromaro reko indray nge zany dia sanatria indray ve izy indrindra le tsy vany ty tena ny vo azo toy ireny any amin'ny tranombarotra lehibe ireny marina le varavarana fa tsy voina toy ny isan'andro tsony nareo ny tena tsy vaniny indrindra fa ianao ry lay mpitandrina manao saka manafika io ty moramora kely ty vavy ary le atalasitra ny ty ely zany fa araka ny fanapahan-kevitra lehibe anay dia tsy maintsy entina ary atao sorona sy dorana atao fanatitra ho azy eo amin'ny tempolo maiziny nareo kaka nareo sy anatanteraka zany no atokavanay maninona tsara hoe komisera tena biby fa tsy olona tsony reto marina noho ny zavatra raha tsy nataony io namanareo miseho azy ho dadany io ihany ry mety ray sakaizany nahatezitra ny satany asy mazava be zany fa tena mpanompo satany reto ary le tena le mpanao paky taminy mihitsy jereo moa reto fitafinika mainty rano ray dia fiaino lakroa mainty mivadika eny ambozonany tena dia volovelona reto tsara aloha hoe avokato zay tsy maintsy mitady vahaolana rehefa any ivelany any tompo tahaka n'le zanak'ondro kely didininy ambody izay zao ka mila nerinao asa hoy tompo fa ianao ny lehibe mihoatra noho ireo iveriny hafa fa Andriamanitra mahavonjy azy mino fa tsy amelana ivira fa rainy santany zany ianao amen ndry ary to samy lasamboriny zato izy ohatra ny eniko eto sady zany fofona manitra ny ento ka afaka ny fatezeran'ny satany asy tsindromy am'izay raha sazy tsy atsary tena dia andao fa efa isasaka ny alina natanterahana ny sorona dia mieritreritra zany zao le tsy vaniny reto fa mbola tsy mahatsiary tena io lanjalanjainy io aleo meko nitoromarika amin'ny alalan'ny tsindry-bokotra amin'ny akanjo ty ihany aloha reo miaramilako fa efa tonga ho ny zalahy ty fiangonana be mbola tsy mitafy ty zany le tepolo mainty voalazany reto olo tsy vaniny reto ento miditra zay akamboary amin'izay ny alitara fa efa ho amin'ny folo alina ny zao ry zalahy zay mahatsiary tena melo amin'izy telo ny alefa melo satria fanatitra velona ny ilainy lehibe fa tsy maty ko tsy aleo ve zany ro afatotry ny ekipe dia andao anatanteraka amin'ny fombafomba tsy anefitra fisoronany marina tokoa zany dia avy eo mandrehatra ny avy fotsiny dia vita mamety zany fa tandremo ry zalahy tsy hanao akambo eo nareo mamatitra an'ireo fa tsy misangy ny lehibe tsika raha sanatria votsika ireo efa fantao anaty fivoriana zany fa ivadika amintsika tanteraka izy raha tsy vita ny tokony ilana azy nireo fanatitra omena azy ireo ao viro andray tianao mifatotra ohatra n'ireny kitay ireny tsotsoro-mamba isarana angapy zao riraka samy mifavaka mafy mba ho voavonjy sy adana eo anilan'ny tompony fa nahatsika tia tsy ry vero tsy ho faty zany sika eny na ho faty aza dia manan-javatra tiako lazaina aminao ary vero mbola fotoana mety zao riraka lazao aingana so ho tara loatra ka ho tonga eo ireny vero na dia efa eto apoditry ny fahafatesana ary sika dia tianao tena tianao ny foko manontolo iraka tena vokatry ny fonao ve zany iraka raha sitraka ao dia mba omeo akoho izay tena anam-ponao ao ry vero iraka dia tianao koa sambatra loatra hiaraka maty aminao raha afako faly loatra ihany koa faly loatra ry haiko fa lay sambatra ny fifankatiavantsika ao anatin'ny ora farany
Vero a mpanjinao ny any masoko tianao a za koa tianao ndry mahontsara eto zanako mifampitory fitiavana efa ato anatin'ny sekonda farany fampijery zareo dia raraka mora manaraka ny tavan'ny ranomasony tena mila tsy ho zakako ka nefa sao anima zavatra ny tsy fitoniana dia aleo aloha manomody tsy mahatsiary tena foana dia tsy ataon'ireo voalohany a sisa ny ahemba misy azoko amintsena ny zanako dia andrangotra nosoratandrakotoary malala tokony amin'ny aina na anatsiorako FT ary mampionona lana rakotoary soa ilaina zoto naomy rahalala ary liva minany me aina ny tantara nandray feo sy nanatotosa miaro fi